Ny zavatra rahantsika mijery androany iray zany dia hoe aoka tsy ho mafy fo ianao. Aoka tsy ho mafy fo. Ao amin'ny Hébreu toko fahatelo ary ny rahantsika mamaky a. Hébreu toko fahatelo ary dia vakintsika ny andininy fahafito amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa arak'izay lazainy ny fanahy masina hoe anio raha henony feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro ny fakapana tany anefitra izay nakany ny razanareo fanahy ahy tamin'iza antoetra ary nahita ny aso efapolo taona izy ho atezitra tamin'izany taranak'izany aho ka nanao hoe ireo dia ny anianako tamin'ny fatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Tandremo ry rahalahy fa andreo isy aminareo ananafo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio fa andreo isy aminareo tonga mafono ny famitahan'ny ota fa efa tonga piombana amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fatokitsika hatramin'ny farany. Amen. Io andalan'io dia mitantaratsika zavatra anankiray ohatrany mampieritreritra be ihany dia tsy inona akory fa ny tantarany zanak'Israely. Ny firenen'Israely moa dia niainga tany Egypta ny tena afantarantsika azy bebe kokoa hoe andevy tany Egypta ireo taranak'i Abrahama dia tonga tany tamin'ny andron'ny Jakoba dia lasa andevy ny Egyptianina tao ireo nataony nanompo elabe mihitsy nandritra ny 300 taona dia no andevozina tao ireo olona ireo. Natao nanao briky, natao nanao reny zavatra lehibe any Egypta amin'izao fotoana izao reny angamba tsy fantatro fa tena nanao fanompona farany izay mafy mihitsy ireo olon'Andriamanitra ireo. Dia tapa-kevitr'Andriamanitra rehefa tapitra ny 300 taona fa anafaka azy ireo tany amin'ny tany nanandevozana dia mba hatonga ny Farao ilay mpanjaka ny Egypta andefan'ireo tena nanao fahagagana be lehibe mihitsy Andriamanitra. Fantatsika amin'ilay hoe loza folo nanao loza maro be izy nentina nanairana ny Farao hoe avelao ny oloko mba handeha hivoaka tompo ahy. Dia nataon'Andriamanitra ny loza nalefa n'Andriamanitra ny valala nalefa ny Ezipito nataon'Andriamanitra tonga raha daholo ny rano erany Egypta feno lalitra ny tanàna feno sahona ny tanàna feno vai ny olona sy ny vahoaka ny biby fiompy ary nefa rano natonga ny Farao tsy maintsy nanaiky nandefa dia maty avokoa ny maty rehetra tany Egypta na ny olona zany na ny biby fiompy. Dia tapa-kevitry Farao hoe tena tsy afaka manao ninona latren'Andriamanitra tsy maintsy alefako ny olona. Fa tao anatin'io tantara iny nefa dia nisy zavatra miverimberina hoe Andriamanitra nanamafy ny fony Farao. Tsy tany am-piandohana le izy dia efa nitranga fa arakaraky ny nandava ny Farao an'Andriamanitra arakaraky ny tsy nanaiken'ny Farao hoe alefaso ny oloko andeha hanompo ahy dia arakaraky ny nandrosony tany amin'ny tsy fakatoavana dia ny anao mafisina ny fony ny amafy ny fony ary tsy nanana sensibilité intsony anaiky an'Andriamanitra raha tsy noterena tamin'ny fahagagana lehibe dia nafatany zanaky Farao lay mato. Rehefa mankeny io ianao dia atao ngamba hoe tokony mba haneritreritra reto vahoaka an'Andriamanitra ireto hoe tsy tokony hanao ohatran'ny Egyptianina isika, tsy tokony hanamafy ny fotsika isika fa tokony hitandrina tsara zany tsika hiaino an'Andriamanitra hiaino ny feony akatosy anaiky azy. Dia nivoaka ary ny vahoaka rehefa nivoaka ny vahoaka vo tsy lavitra ny Egypta akory tonga teo anoloan'ny ranomasina mena dia efa nanomboka ny monamonina tamin'Andriamanitra aloha ireo nanomboka ny menimenina eo faty zahay sy ny sisa nga tsy hisy fasana tany Egypta dia nanao fahagagana Andriamanitra nisokatra ny ranomasina nateliny ny ranomasina daholo ny Egyptianina rehetra. Zao ny voasoratra hoe ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony fa Jehovah niady ianareo angina. Tena nandresy ireo vahoaka ireo lasa ary andeha ho any amin'ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama dia ny tany Kanana. Fa teny an-dalana nefa tsy nizotra araka ny tokony ho iziny ity. Raha ny tena marina tokony hoe vetivety ihany dia mety taona vitsivitsy monja raha betsaka dia tokony ho tonga any amin'ny tany Kanana ireo. Fa noho ny
ny voasoratra efapolo taona ndray aloha dia nirenireny tany any PDB loatra. Anaovan'Andriamanitra fahagagana androany a, misy olana rapitso dia menamenina tsy mino indray. Anaovan'Andriamanitra fahagagana indray amin'ilay olana dia misy problème hafa indray rehefa avy eo dia monimonina indray dia zay foana ny afarany dia ozy Andriamanitra hoe tsy avelako isy hiditra any amin'ny fitsaharana intsony nareo, tsisy miditra any amin'ny tany kanana iray satria nanamafy ny fony a teo anatrehan'ny herin'Andriamanitra tsy mba nahay nito. Dia rehefa mahita sy maheno an'izany tsika dia hoy isika manao hoe raha mba izalo tamin'ny andro zanak'Israely tena tsy mba nanao an'izany kosa. Ranomasy rehefa misokatra izao ve, sakafo efa latsaka avy any an-danitra izao ve, eny efa rofopotsiny ve, tsy mila mamboly ianao fa mamboly voky ianao, tsy mamboly ianao voky ihany koa, satria Andriamanitra mihitsy ny mamelona. Ny rano any amin'ny vato no avoaka an'Andriamanitra. Misy andriafo miaraka amintsika amin'ny alina, andrahoana amin'ny atao. Tsy mba nanao tahaka an'izany raha zareo zanak'Israely ireo. Nefa ry havana izay manatrika eto matetika dia mafy tahaka ny fonareo koa ny fontsika amin'ilay fanompoana an'Andriamanitra. Manome tsiny anareo tsika hoe tsy nanao ohatranareo a. Za miteny aminao hoe raha ianao tamin'ny toeran'ireo dia mety ho nanao ohatranareo ihany ianao. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra anio raha enony feo any anareo dia aza manamafy ny fonareo. Rehefa nitory-teny ny mpaminany tamin'ny alalan'ny salamo taty aoriana dia nanafatra ny olona aza manamafy ntsona ny fonareo ohatrany nataon'ireo razanareo teo aloha. Dia zay koa ny tenin'Andriamanitra tiako averina amintsika androany hoe tsika kristianina tokony tena hianatra mihitsy voasoratra ireny zavatra ireny mba ho tonga fianarana ho antsika hoe aza manamafy ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ny zavatra voalohany aza manamafy ny fonao amin'ny tsy finoana. Jereo angeny tsy finoana ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely zany dia tena tsy tena latsaka tao am-pony mihitsy no hoe ndeha mba hatoky an'Andriamanitra amin'izay fa ampy izay ny fahagagana. Hoe ampy izay ny fahagagana nataony efa voamarina zao fa izy no Andriamanitra, efa voamarina zao fa tsy misy tahaka azy efa nanao zavatra lehibe izy, afaka tena mahatoky azy. Tsy afaka miteny an'izany mihitsy ny zanak'Israely. Fa verimberina foana, verimberina foana. Na inona nataon'Andriamanitra dia miverimberina foana. Eny na dia ireo taty aoriana tonga tany amin'ny tany Kanana aza dia mbola zay ihany ny zava-nisy. Na tonga azy ny afara tany amin'ny fahababoana rehefa avy eo satria mbola miverimberina ihany zay. Natoky an'Andriamanitra dia niala tamin'Andriamanitra. Natoky an'Andriamanitra dia tsy natoky an'Andriamanitra dia miverimberina. Ary ohatr'izay koa tsika indray. Andriamanitra efa nanao zavatra tamintsika. Efa naseho an'Andriamanitra na hoe iza moa izy tamin'ny nanovan'ny fonao, tamin'ny natongavanao olom-baovao. Efa nisy zavatra be dia be nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Tsika tsiraray avy ireo dia mino fa efa samy natsapa zavatra daholo nataon'Andriamanitra dia aza manamafy ny fonao intsony. Tahaka n'ireo olona teo alohantsika hoe na dia hitany ary zany tena nanao zavatra Andriamanitra, rapitso izy dia nivadika indray. Fa ndraindraiky atsika ohatran'izany hitantsika mihitsy hoe izao tena resy lahatra ianao, mijoro vavolombelona ianao, tena mihiry ianao, tena midery ianao, halleloja, tena mahagaga mihitsy io tompo hoe tena zao. Rapitso nefa misy zavatra dia miverina mafy indray. Ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Jereo keo amin'ny Marka toko fahaenina dia eo amin'ny andininy fahaenina dia izao nolazain'i Jesosy. Marka toko fahaenina dia ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina azafady. Marka toko fahaenina dia ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny havany ary ny ankonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho ery akory izy teo afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nasitrana azy. Ary gaga izy noho ny tsy finoany dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampihatra. Gaga mihitsy ny tompo
rehefa nahita ny tsy finoan'ny olona tany amin'ny tanàna nisy azy tamin'ny Nazareta, tena gaga ny tompo hoe ahoana ny mahatonga an'izao zavatra izao isy. Ny zavatra hitan'ny masony reto olona reto, ny zavatra reny ny sofiny reto olona reto fe dia tsy ampinony ahy. Dia tena gaga ny tompo, ary no le amafonifony ireo dia tsy afaka nanao zavatra loatra tao Jesosy. Olona vitsivitsy foana no nositraniny tao, marary azo nisaina tamin'ny ratsan-tanana no nametrahany tanany mba ho sitrana, nefa tany amin'ny toeran-kafa riavana zay rehetra nanantona azy dia sitrana avokoa ny aretiny rehetra. Fa mafy ny fon'ny olona tany Nazareta, mafy ny fon'ny olona tany amin'ny tanàna izay nisy azy. Riavana izay manatrika eto, gaga ny tompo mihitsy fona. Fandrainange ireo olona ireo dia nahare zavatra vitsivitsy mikasika an'i Jesosy. Mbola tsy reny ireo akory hoe efa nitsangana tamin'ny maty zany Jesosy zany, mbola tsy reny. Jesosy manasitrana no reny. Jesosy mety manangana olona maty no mety efa reny ireo, manasitrana ny mareny, mampiteny ny mona. Fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsy renireo, fa ny antsika efa nahare zany ny sofinao, efa nahita ny zany tamin'ny fiainanao ianao hoe velona Jesosy. Fa indraindray koa nefitsika dia gaga mihitsy Andriamanitra hoe fa nahoana ary no mbola tsy mino any, fa nahoana ary no mbola tsy mahay matoky any. I Abrahama dia antson'ny Baiboly hoe rain'ny mino, satria i Abrahama tena nahay natoky an'Andriamanitra. Nefa nge riavana ny fahalalàn'ry Abrahama nge zavatra sombitsombiny fotsiny raha ampitaina amin'ny fahalalantsika ankehitriny. Ina moa zavatra hainy Abrahama mikasika an'Andriamanitra? Ny hainy dia hoe Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao, Andriamanitra io no tena Andriamanitra, dia tsy zavatra be dia be fantany. Fantany fotsiny hoe zay, fa tsy fantany akory na ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra, tsy fantany akory ny famonjenao amin'i Jesosy, tsy fantany akory ireo zavatra maro samihafa izay mbola tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa. Fa zay kely nananany dia ampiny inony an'Andriamanitra, ary ampiny inony na dia tamin'ny fotoana sarotra aza hoe tsy maintsy atao sorona ny zanany ho fanatitra ho an'Andriamanitra, dia ampiny inony Abrahama izay hoe Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy. Halleloja! Ampiny inony hoe ho ataoko fanatitra ty zanako ty, fa haiko fa hatsangan'Andriamanitra indray io. Halleloja! Dia tsika riavana mihoatra lavitra noho ny zavatra hainy Abrahama. I Abrahama ny araba ny teny fikasana, ny kopakopa tanana teny lavitra teny izy ny soratra masina, fa isika kosa nandray ny teny fikasana ao amin'i Jesosy. Tsapatsika hoe velona Jesosy, hitatsika izany tamin'ny fiainatsika. Aza manamafy ny fonao fa aoka hinanao, aoka hiala amin'izay ny tsy finoana rehetra, aoka hiala amin'izay ny tsy fahatokiana rehetra, dia aoka olona sy vahoaka tena hatoky sy ino an'Andriamanitra isika. Ino ny herin'Andriamanitra, ino ny fitondran'Andriamanitra, ino ny hevitr'Andriamanitra zay hitondrany ny fiainatsika rehetra. Aoka hitsahatra amin'izay le tsy finoana, aza manamafy ny fonareo. Isy fotoana ny mpianatra Jesosy dia nanto fanahy masina ary dia gaga tamin'ireo mpianatra zareo eo amin'ny andininy toko fahenina dia ny andininy 7:7 hoe dia zareo ny fitateran'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny marika ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Marika toko fahenina andininy 7:7. Ary no ny ariva ny andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy reriany ny teo an-tanety, ary nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy fa notohain'ny rivotra, ary tokony ho tamin'ny fiambelana faefatra amin'ny alina. Dia nakeny amin'ny tsangatsangany tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy. Ary rehefa hita mitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony ho matotoka ny antso-mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Ary niakatra nakeo aminy teo an-tsampokely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjony izy. Dia hoy ny fanahy masina, ary tsy fantany amin'ny mofo fa efa mafy ny fo.
tsy Jesosy no miteny an'io, tsy ny mpianatra no miteny an'io tamin'io fotoana io, fa ny fanahy masina nampannoratra ny marika ty ariana no mitatitra hoe tena mafy ny fony reto mpianatra reto. Tsy fantany akory ny amin'ny mofo teo aloha fa efa mafy ny fony. Nahita zavatra be dia be ireo mpianatra ireo, ary anisany hitan'le hoe mofo 5 hazan-drano 2 namoky olona 5,000 dia mahita olona eny afovoan-dranomasina izy dia ny antso mafy sy natahotra tao, nefa fagagana be no hitany talohany. Mafy ny fony. Ry havana izay manatrika eto, manao ohatran'izany tsika misy fotoana. Impirimpiritsika ny mahazo valim-bavaka amin'Andriamanitra, fa misy zavatra tiantsika angatahana rehefa avy eo dia misalasala indray tsika. Impirimpiritsika ny mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, fa rehefa avy eo mafy ihany nefa ny fontsika. Ry havana izay manatrika eto, ataontsika ankatohany ty tenin'Andriamanitra ty hoe anio aza manamafy ny fongary. Aoka tena hiala amin'izay zay, dia aoka hitsangana amin'izay ny vahoaka afaka atoky an'Andriamanitra, vahoaka afaka manantena an'Andriamanitra. Aza ianao tsony izany hoe makafanahy an'Andriamanitra zany. Nanaingentsika mihitsy ary ny tena makafanahy hoe be dia be ny manao hoe ny alo raha manao an'izao Andriamanitra, raha misy an'izao ataony amiko, zay vao tena ino amin'izay, tena atoky, tena atolotra azy amin'izay ny fiainako, tena anao an'izao, tena anao an'izao, raha ohatra ka misy an'izao. Ry havana izay manatrika eto, ny olona mila famindra-po indray ve ndeha andidy ny mpamindra fo hoe zao no tokony ataonao amiko, zay vao ho raisiko ny famindra-ponao. Fa tsy tsika ve ny tokony hitaraina sy tomany amin'Andriamanitra, manao hoe Andriamanitra mamindra fo amiko noho ny tsy finoko matoky anao aho. Fa itsika indray ve no ndeha hametraka fepetra amin'Andriamanitra? Nefa tsika mila fahasoavana, tsika mila famindra-po. Zany angeny tsy hitan'ny olona be dia be ny olona tsy mpino, tsy mivavaka, tsy mahalala an' Jesosy hoe ratsy atalaotalo mihitsy aloha tena ho hitako hoe manasitrana izy dia hanompo azy noho ny famindra-pony dia manao zavatra Andriamanitra. Fa raha ny tena marina tsy tokony mba ho tahaka izany mihitsy. Ianao efa nahita mpangataka dia hoe raha tsy manao akanjo tsara tarehy ianao makaty an-tranoko hanampy anay menakavy, tsy mandray anao zay, nefa ianao mangataka. Fa ny mpangataka tonga dia mekoka hoe mamindrafo hoe mba hiatrao fanaona tsy manana. Zany no tokony iseho zany ry havana. Mafy loatra ny fontsika rehetra, anio aza manamafy ny fo. Fa aoka hanahaka an'ireo olony finoana be dia be ao anatin'ny Baiboly. Aoka hanahaka an'ilay vehivavy lay antsoina hoe Rahabajanaka, tsisy ninona fantany akory momba an'Andriamanitra, mpanompo-sampy io vehivavy io, nipetraka tany amin'ny tany Kanana, tany Jeriko, mpivaro tena ihany koa ambonin'izay. Nanompo Andriamanitra tsy izy, fa ny fantatry Rahaba dia zao hoe nataon'izao Andriamanitra zao, nahita daholo, nahita angamony daholo angeny ny olona tany Egypte, nizaraka ny on'ny ranomasiny, dia reo le vahoaka ny Israely reo koa efa nizaraka koa Jeriko dia nanditana maina, Jordanina zafady dia nanditana maina reo nakaty. Dia zay fotsiny ny fantatry Rahaba hoe tena mahery ny Andriamanitra reo, dia ampy niteraka finoana tao anatin'ny fony nahatonga azy hoe tsy misy takan'izany, fa tsy maintsy ataoko zay fomba rehetra hidirako ao anatin'ireo vahoaka reo, dia noraisiny ny mpisafotany. Inona ny tsy efa fantatrao ry havana? Inona ny herin'Andriamanitra tsy efa fantatrao, nolazaina taminao voasoratra ao anatin'ny Baiboly? Tokony hiteraka finoana amin'izay ao anatintsika izany, ary tokony tsy hamela fisalasalana intsonitsika na kely azy, tsy hanamafy ny fontsika intsony, ary anio. Amen. Amin'ny sisa dia tokony olona mahatoky, lehilahy sy vavy mahatoky. Eny ry havana izay manatrika eto, na hoentin'Andriamanitra anatin'ny lavaka faran'ny lalina indrindra arytsika kristianina amin'izao, tokony tena hatoky foana satria fantatritsika ilay ninotsika. Tsika ne tena afaka miteny miaraka amin'ny Baiboly, fantatro izay, tena fantatrao ankeny Andriamanitra, dia tokony ampy izay hitsangana ny finoanao mandrakariva, aoka tsy mafy ny finoana. Amen. Zay ny zavatra anankiray voalohany hoe aoka tsy mafy ny fonao amin'ny tsy finoana. Zavatra anankiray faharoa dia aoka ihany koa tsy mafy ny fonao amin'ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Hebreo teo dia miteny hoe anio raha iaino ny feony
ny tena olany zanak'Israely a dia zay aloha ny voalohany hoe tsy finoana fa ny faharoa tena firenena mafiatoka tsy nakatoan'Andriamanitra. Misy fotoana efa miteny Andriamanitra hoe aza misy mivoaka amin'ny sabata, aza misy mivoaka fa samy maka daholo rehefa zoma dia maka sakafo avy 2 fa tsy misy mana ny sabata. Inona zava-misy rehefa tonga ny sabata? Mbola mivoaka ihany ny olona, lasa ihany ny olona miaraka amin'ny sobika kely sy neta kely dia lasa ihany. Miteny Andriamanitra hoe zao rehefa azonareo ny tany Kanana, azonareo Jeriko, aza misy maka ny fananan'ireo le ao Jeriko, aza misy mikitikity, mbola misy maka ihany. Misy zavatra tenenin'Andriamanitra fa tsy hain'le vahoaka mihitsy ny manao hoe amen, hoe edy ho tanteraka ilay zany, ho ataona ihany izany. Amin'ny vavanareo dia manaiky daholo, fa rehefa avy eo vitsy amin'ireo no manaiky tena namafy ny fony. Natonga an'Andriamanitra mihitsy ake misy fotoana tena saika andringana an'ireo hoe fa raha tsy Mosesy no mitaraina sy ny fona hoe Andriamanitra dia ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Dia namindra-fondray aloha Andriamanitra tsy nandringana an'ireo. Mety mitenitsika hoe ny zanak'Israely zany fa tsy isika, fa indraindrayntsika tena zany mihitsy. Mafiko ny fotsika indraindray tsy tena mankatoa an'Andriamanitra. Retsika mihitsy ny teniny, fantaritsika tsara mihitsy ny sitrapony, fa ohatrany misy zavatra zany ao anatintsika ao manakana hoe tsy mbola androany aloha zany, mbola hoe alao fa rapitso, alao fa ho ataoko fa tsy androany. Tena resen'Andriamanitra lahatra mihitsy, ianao mila mitoro filazana tsara, dia tena manaiky ianao hoe marina le izy, tena manaiky ianao hoe tena zana mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo nefa alao fa amin'izao avo hitoro filazana tsara, alao fa amin'izao avo hiala amin'ity zavatra ity, amin'izao avo hiala amin'ity. Zao no antso ataon'ny Tompo amintsika androany, anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Halleluja. Aoka tsy hisy amin'ny olona manamafy ny fonao intsony, fa aoka tena ankatoa an'Andriamanitra, aoka tena anaiky an'Andriamanitra. Saintsainao ngeny marary anankiray, efa hoe eo mba vahoana dia misy dokotera anankiray mahay milaza manao hoe misy manantenana ianao, raha ohatra ka arahanao tsara ny toromarika omeko anao ho amin'ity fanafody ty maraina ataondro hariva, dia le marary manao hoe eny misaotra betsaka anao zany aloha amin'ny fanantenana, fa lefa alao fa manomboka amin'ny volana ambony ireo amiko, fa ndraindray zany ny ataontsika amin'ny tompo. Andriamanitra tena manaiky mihitsy fa teninao io, fa tindray mandeha ty fotsiny aloha, amin'ity fandroany ty fotsiny aloha, amin'ny manaraka tena ho ataoko. Tonga nefa ny manaraka dia mbola miemitra amin'ny manaraka indray, tonga indray le manaraka ny manaraka dia mbola miemitra amin'ny manaraka indray, tonga amin'ny manaraka ny manaraka ny manaraka dia mbola any amin'ny manaraka indray. Dia nefa raha ny tsy tody mihitsy ilay izy. Ry havana mila manapa-kevitra ianao hoe anio aza mizotra makany amin'ny fo mafy fa androany. Amen. Ary izay ny anotendiko hoe raha misy tokony hibebahana amin'ny fiainanao kristianina, aza ny andro rapitso zany fa olona tsy vonona zany. Anio tanareo le olona tenenin'ny tompo anaraka anao Jesosy fa alao aloha andeha andevina ny raiko ho Jesosy manao hoe za ve hiandra ny rainao ho faty vao andeha, fa na ianao manaraka na ianao tsy manaraka. Ny anankiray indray iny alao anaraka anao, alao dia anao veloma amin'ny fianakaviana ny tompo hoe tsy afaka mierika ianao, tsy maintsy androany. Dia ohatr'izay koa le izy anio, aza ampandrasina rapitso zay tokony atao anio, fa miteraka fo mafy zay rehefa avy. Impiry ny fanahy masina no mampahery anao zavatra samihafa tsy fantatro. Impiry ny fanahy masina no miteny aminao hoe ianao mila manao an'izao amin'izay. Tsika ane manana pitarika, Andriamanitra tena resy lahatra miteny ao anatin'ny fotsika io isan'andro isan'andro, tena mampahery atsika, tena mibitsika ary tsapatsika mihitsy hoe tena Andriamanitra zany. Fa misy fotoana tsika manamafy ny fotsika,
Impiripiry Andriamanitra no miteny manao hoe diso safidy ianao raha ity ny ataonao. Fa impiripiritsika ianao misafidy ihany nefa ilay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana izay manatrika eto, ndao tena hitsangana mihitsy ny vahoakan'Andriamanitra. Dia tena ilaza amin'Andriamanitra Andriamanitra anio. Tena iaino ny feonao izay. Iaino ny feonao izay. Iaino ny feon'ny fanahy masina. Tsy ampalahelo ny fanahy masina. Tena ankatohan'Andriamanitra. Tena anaiky izay lazain'Andriamanitra ary tsy ampiandrina pitso. Dia beke ny olona resy lahatra ohatra hoe ilaina ny mamela helika. Samy mahalala, izay ny voasoratra, tsy isy afaka miala. Fa ny ankabeazan'ny olona dia milaza hoe rapitso. Tsy manamafy fonefy izay. Fa aoka alemo ny fonao. Dia aoka ianao teny anio ny famelan-keloka. Anio ny fanadinonana izay nataony ranona na ranona. Anio izany. Anio ny famelanana ty zavatra ty. Anio ny fanapahana ny zavatra tsy araka an'Andriamanitra rehetra. Anio ny fankatoavana. Anio fa tsy rapitso. Amen. Ny olana lehibe mantsy raha vao manamafy ny fotsika isika dia izao ny voasoratra hoe izay tsy manana na izay kely ananany aza dia soa. Raha vao manamafy ny fonao ianao ka tsy mino dia isy fotoana anankiray na ny finoana kely anananao ary hotsoahana aminao ary tsy hisy intsony. Raha vao manamafy ny fonao ianao tsy mankatò, tsy miaino, mamela an'Andriamanitra alahelo foana, mamela an'Andriamanitra hiteny aminao nefa tsy mba manapa-kevitra mihitsy ianao, dia ho avy ny fotoana anankiray hotsoahana na ny famarinana kely anananao ary izay ny tena mampalahelo izay. Raha tianao nitombo finoana dia manombo mino aloha. Raha tianao nitombo amin'ny famarinana dia manombo mankatoa aloha. Dia hitombo izany. Fa raha mifanohitra amin'izay ny ataonao dia mihaino. Anio raha iaino ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Tatsika ry havana malala hivavaka amin'izao hariva izao. Manahoana ny fanomponao ny tompo, manahoana ny fonao, manahoana ny finoanao, manahoana ny fankatoavanao an'Andriamanitra, sao dia mba le voasoratra ao anatin'ny Baiboly sao dia mbola mahiainanao ihany koa izay. Hoe lefa olan'ny olona teo aloha, lefa tsoa efa mitranga teo aloha, tokony efa lesona ho antsika dia mbola izay ihany ny zorantsika nefa. Tsy mety izany. Fa tokony hoe mba hiavaka mihitsy tsika izao. Amen. Hiavaka. Satria mitombo ny fahalalantsika dia hiavaka. Tsy ho mafy fo, fa indo, tsy ho mafy fo, fa ankatò an'Andriamanitra.